Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika ary afaka malala tratra ity zoma masina ity. Zoma fa 3 ny volana aprily. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Lioka. Lioka 7:20, Lioka 7:20, andiny fa 4:20 ka hatramin'ny fa 5:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa tokony tamin'ny ora fahenina dia maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Satria ny amaizina ny masoandro ary tritra misasaka ny efitra lamba teo amin'ny tempoly. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe raiko, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ary efa niteny izany izy dia afaka ny ainy. Ary ny kapiteny raha nahita izany zavatra tonga teo dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io. Ary ny vahoaka rehetra izay vory teo mba hijery izany raha nahita ny zavatra tonga teo dia niverina ny tehatratra. Fa ny olom-patany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galilea dia nijanona teny lavitra eny nijery izany zavatra izany. Ray masonao, manao asinanay amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ny nanombonan' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana sy ny fahafatesany no aseho amin'ity mofinaina an'io izay tandrify indrindra moa ny fotoanan'ny zoma masina tahaka izao. Raha ohatra ka mijery ilay andininy vitsivitsika dia nisy zavatra mahagaga, nisy zavatra tsy mahazatra. Maizina ny andro amin'ny 12 ora atoandro, maizina ny andro, naharitra ora 3 izany haizina izany, ary tritra ny lamba tao amin'ny tempoly izay tsy nisy nandrovitra akory fa tritra ny lamba tao amin'ny tempoly ary afaka ny ain'ny tompo. Hoy izy niteny manao hoe raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Dia afaka ny ainy hoy Lioka. Izany hoe Jesosy zany tsy hoe teo amin'ny hazo fijaliana akory dia tsy nahafetsy tompon'ny fiainany intsony izy fa ny mpamiravira ny tompon'ny fiainany na fa hatramin'ny farany dia izy no nitondra ny tantara. Izy nanolotra ny ainy teo am-pelantanan'Andriamanitra. Tsy ny fahafatesana akory no naka ny ainy Jesosy, mazava ho azy maty izy, fa izao na inona zavatra nitranga dia asehon'ny Lioka fa Andriamanitra izy. Ka nahafeny zavatra rehetra, tsy nisy zavatra hoe votsotra sy teo am-pelantanan'i Jesosy, votsotra sy teo am-pelantanan'Andriamanitra, fa hatramin'ny farany dia tompon'ny tantara izy ary na maty aza dia tsy hoe faharesena ilay fahafatesana fa fandresena. Ka amin'ity eto am-pelantanantsika ity ary dia metram-panontaniana isika izay re mandrakariva moa fanaontsika ny fanaon'ny olona ny hoe nahoana moa no tsy maintsy maty Jesosy? Ary raha maty Jesosy, inona ny dika ilay fahafatesany? Sorona izy. Soratra masina milaza izay. Fa sorona natao an'izy, natolotra ho an'Andriamanitra ve? Natolotra ho an'ny olona ve? Misy anao miteny hoe ka sao dia natolotra ho an'ny devoly kosa sanatria tsia. Ikena ny mahasorona an'i Jesosy, fa tsy sorona hoe natolotra ho an'ny Satana sanatria ny vava. Satria tsy hoe ny olona mpanota teo ambany vahoan'ilay ratsy, teo ambany vahoan'ny Satana dia natao ho sorona Jesosy ho an'ny Satana sanatria ny vava, tsy izay mihitsy. Diso be izany teolojia izany. Fa Jesosy natao sorona mba hamonjy ny olona. Fa eo amin'ilay endrika ilay famonjena nataon'ny tompo no indraindray tsy azontsika tsara. Nahoana aloha dia manazava ny soratra masina fa ny famonjena nataon'i Jesosy dia maimaim-poana. Ny famonjena nataon'Andriamanitra dia maimaim-poana. Ny fanafahana ny olombelona na ny fanafahana ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny fanandevozan'ny Egiptianina dia maimaim-poana. Ny ran'ilay zanak'ondry tsaroantsika Exode 20 ny famantarana izany fanafahana izany. Fa tsy ny olona akory nanafaka ny tenany fa Andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely
maimaim-poana. Any amin'ny exodosy zany de efa hitatsika fa maimaim-poana ny fanafahana ny olona tao anatin'izany fanandevozana zany. Ny olona kely mantsy rehefa mitenitsika manao hoe fanandevozana de tsy mitovy ny fanandevozana teo amin'ny zanak'Israely na teo amin'ny Jiosy sy ny fanandevozana teo amin'ny tontolon'ny Grika. Teo amin'ny tontolon'ny Grika dia tsy afaka ny olona tamin'ny andron'ny Grika zany raha tsy vidiana mihitsy lay fahafahana mandoa voly izy na mandoa rançon izy, zany hoe tena mandoa ny vidin'lay olona. Fa tamin'ny Jiosy tsy de tena voatery ho zay, azo vidiana ihany lay fahafahana tamin'ny Jiosy. Raha ohatra ka nisy olona manavotra, zay ny dikany hoe misy mpanavotra. Fa ndraindraiky io ny Jiosy afaka eni-taona de miverina amin'ny taona fahafito de miverina afaka indray, zany hoe tsy misy fanandevozana mandra-pahafaty tao amin'ny Jiosy. Fa tany amin'ny Grika kosa de tena mety misy fanandevozana mandra-pahafaty. Noho zany tsy mitovy ny fomba fijery lay famonjena izay rehefa miteny Jesosy hoe manafaka atsika tao amin'ny gadran'ny fanandevozana ny fahotana, dia tsy mitovy ny fomba fijery. Tsy mitovy amin'ny lafiny hoe teo amin'ny Jiosy any dia maimaim-poana zany ny fanafahana ho Andriamanitra nanafaka. Ary zay ny dikan'ilay hoe famonjena nataon'i Jesosy famonjena nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta de maimaim-poana. Tsy nisy takalo, tsisy hoe nandoa-vola, tsisy hoe niny, tena maimaim-poana. Ary zay mahatonga ny théologie protestante mivoiny hoe mifanandrify am'izay Jesosy tokony ambin'ny zay hoe maimaim-poana ange io famelan-kelo ka io famonjena nataon'ny tompo Jesosy io. Tsy avy amin'olona io, tsy avy amin'ny fiezahantsika io, tsy avy amina sorona nataontsika io, fa maimaim-poana avy amin'Andriamanitra. Eto zany de ny rany Kristy, ny ainy Kristy no nanavotana atsika maimaim-poana, nahatonga atsika ho afaka. Saingy zao raha mamaky tsara lay andininy sika dia tsy hoe io fanavotana io ainy Jesosy zany natolotra mba hahafaly an'Andriamanitra sanatria ny vava. Ny tokony androana de ndraindray aloha mieritreritry hoe fa ahoana moa zany Andriamanitra ny Baiboly zana ve dia averano ho fahateo, fa nga Andriamanitra lindra, fa nga Andriamanitra atolorana raha de faly satria tezitra amin'ny olombelona, de rehefa natao sorona ny zanany de afaka ny fahatezerany. Tsy de zay loatra raha tena mijery ny tantara momba ny Baiboly manontolo isika. Na inona de mazava ny tenin'ny Baiboly, Andriamanitra de fitiavana. Andriamanitra de fitiavana ary tsy hoe Jesosy natolotra ho sorona mba hahafaly an'Andriamanitra, tsy de tena zay loatra ny tena jerena ny teolojia tsika, tsy zay loatra. Satria raha izay de tsy misy mety ho mahasamy hafa an'Andriamanitra amindreo andriamanitry ny kananita ohatra, izay nanaovana sorona zaza, na nanaovana sorona olona, na koa tahaka ny afin'ny Moloka, tsy tarain'ny bokin'ny testamenta aloha hoe nanaovana sorona zazakely lay Moloka, na koa sanatria ny vava tahaka ny andriamanitra reo tany amin'ny andriamanitry ny Mayana, na ny Aztèque taloha tany Amerika, na reo andriamanitra zay topoina hoe mila manao sorona rà, manao sorona aina. Andriamanitra zany tsisy ifandraisany am'zany mihitsy. Tsisy ifandraisany am'zany mihitsy Andriamanitra. Andriamanitra zay ambaran'ny Baiboly de Andriamanitra fitiavana. Zany hoe raha ohatra ka maty tao amin'ny hazo fijaliana, Jesosy nanolotra neno atsika de tsy hoe lindra Andriamanitra, fa tena fitiavan'Andriamanitra. Ary raha maty tao amin'ny hazo fijaliana, raha zay ary zany Andriamanitra, tsy lay hoe fahafatesan'i Jesosy akory no mahafaly an'Andriamanitra, de inona zany ny tena dikan'ilay fahafatesan'i Jesosy? Mazava ny tenin'ny Zoatra Masina indrindra ny teolojian'ny Paoly, izy no nampiavana atsika. Zany hoe lay fahafatesan'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana de zao fampihavanana atsika tamin'Andriamanitra. Zany hoe lay sorona zany, lay famelan-keloka, lay rano Kristy de zao natao ho atsika lay izy, hanadiovana atsika, fa tsy natao hoe any amin'Andriamanitra,
Andriamanitra de fitiavana nafoy ny zanany malala no atsika fa natao ho fanadiovana atsika, natao mba hahatonga atsika afaka hiavana amin'Andriamanitra. Zay mahatonga an' Jesosy sady mpisorona no sorona, zany hoe Jesosy zany sady mpisorona no sorona. Raha ohatra ka sorona fotsiny izy de tsy mety, raha mpisorona fotsiny koa izy de tsy mety. Raha ohatra ka mpisorona fotsiny izy de izao lasa tsy manan-kery ilay sorona, raha sorona fotsiny izy de tsy mety koa, fa mahatonga azy hoe sady izy lay sorona no izy lay mpisorona de izao izy no afaka manelanelana atsika, manadio atsika, mahatonga atsika ho tafiditra ao amin'Andriamanitra. Dikan'izany lay rano Kristy de izao nanadiovana atsika mba afaka anatona an'Andriamanitra. Zany hoe lay lanjany lay sorona nataon'i Jesosy zany de zao nanaisotra an'lay fahotantsika, nanadio atsika. Marina loatra fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny fahafatesana ny tambony ny ota, zany hoe lay otantsika iny izay nahatonga ny fahafatesana de zao no isorony Jesosy, no sasany Jesosy lay ota ka mahatonga atsika afaka hiavana amin'Andriamanitra. Tsy maintsy maty Jesosy, mazava io, tsy maintsy maty Jesosy satria ny rano Jesosy nanadio atsika. Efako malala ny zava-dehibe zay asehon'ny lioka zany de zao tena maty Jesosy. Misy mantsy karazam-pivavahana maro zay tamin'ny taonjato folo, taonjato faharoa, taonjato fahatelo nanazava ny antsy tena maty ange Jesosy hoe ataontsika hoe sabelianisma, fivavahana zay tsy tena maty izy, zanak'Andriamanitra ve izy de ho faty sy ny sisa rehetra, fa tena maty tao amin'ny hazo fijaliany Jesosy ary maty ho atsika Jesosy, maty nisolo atsika, nanadio atsika, nampiavana atsika tamin'Andriamanitra. Jesosy nanolotra ny ainy teo am-pelantanan'Andriamanitra, zany hoe Jesosy zany nametraka ny zavatra teo am-pelantanan'Andriamanitra, nampiavana atsika tamin'Andriamanitra. Efako malala amin'ity lioka toko fahatelo amby roapolo ty zay ahatsiarovantsika manokana ny zoma masina, mampatsiaro ny tenin'ny Paoly manao hoe fahavoavon'i Kristy Pasika ho atsika. Dia misy lafiny zavatra roa na telo sion zany zoma masina hitatsika amin'ity mofinaina ity zany de zao maizina ny andro, maizina tao anatin'ny vanim-potoana amin'ny tatao vovonana, zany hoe naseho lay aizina, niseho lay aizina ary nombona tao amin'ny hazo fijaliana lay aizina. Telo ora lay aizina, nombona tamin'ny hazo fijaliana lay aizina, naseho masoandro, nivandravandra lay aizina hoy lioka, fa izao niaraka tamin'ny fahafatesan'i Kristy lay aizina, zany hoe lay asa maizina rehetra de nombona tao amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy mahagaga raha ohatra ka nazavana mirapiratra rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Noho zany de zao tonga maty tao amin'ny hazo fijaliana, tonga ny zanak'olona maty tao amin'ny hazo fijaliana hamono ny asany maizina rehetra. Tsaroantsika tsara fa rehefa nahare zao tontolo zao Andriamanitra, haizina ny tamboniny lalina ho ny filazan'ny Jenesisy azy, ary io le aizina fa mipoitra indray. Rehefa maty tao amin'ny hazo fijaliana Jesosy de mipoitra ilay aizina, zany hoe manomboka eo de toy ny fahariana vaovao indray ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, manjary fahariana vaovao indray le fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, satria io le aizina fa ho resin'lay hazavana. Inona lay hazavana? Lay Pasika rehefa avy eo. Ary io aizina io zay mitondra ny fahotana, ny aizina tsy nisy endrika, ny aizina nanimba, ny aizina tsy afahan'ny olona nanompo an'Andriamanitra. Ho Jesosy manao hoe mandehana mbola manana mazava, mandehana de mbola tsy mahatratra anareo le aizina tsy inona akory fa lay fahalainana mivavaka, fahalainana manompo an'Andriamanitra, tsy fitiavana manao zavatra tsara, fitiavana zavatra manao kitoto, fitiavana zavatra tsy madio, tsy montana, isan-karazany, valitony isan-karazany. Io le aizina fa mipoitra, ary io le aizina fa nombona tamin'ny hazo fijaliana mba hipoitra ny mazava.
Rehafako malala amin'ity fanjarako ny lioka tera de zao ny fahafatesan'i Jesosy eto dia aseho ny lioka fa manarangarana ny mazava. Manarangarana ny mazava ho avy lay fahazavana vaovao, lay fahariana vaovao amin'ny fotoana hitsanganan'ny tompo amin'ny maty. Fa voavony Kristy Paska ho antsika, tsy maintsy maty tao amin'ny hazo fijaliana ny zanak'olona mba hampiavana antsika amin'Andriamanitra, maty tao amin'ny hazo fijaliana ny zanak'olona mba hamono ny asany maizina rehetra izay mamatotra antsika, tsy ahafahantsika manao na inona na inona. Fa ho ihany lioka manao hoe tritrako ngely le lamba teo amin'ny tempoly. Lay fahafatesany Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana zany de zao, tsy hoe nisy dimension cosmique ihany hoe nanova ny tantaram-piainany zao tontolo zao, nanova ny tantaran'ny olombelona ray manontolo, nanova ny fahariana ray manontolo, ny fahafatesany tompo tao amin'ny hazo fijaliana, fa izao koa nisy ataontsika hoe dimension spirituelle ny religieuse. Zany hoe am'izay fotoana zay zany de zao lasa tritra, rovotra lay lamba. Fantatsika tsara fa nisy lamba lava be zay manelanelana ny efitra masina sy efitra masina indrindra, zay ambaran'ny epistilan'ny Hebreo manao hoe nanomboka teo am' Jesosy de niova ny antsoiny hoe fivavahana. Niova lay fivavahana ka izao manjary afaka manatona ny olona, afaka manatona an'Andriamanitra ny olona rehetra, afaka manatona an'Andriamanitra lay masina, afaka mandray ny fahamasinan'Andriamanitra ao am' Kristy ny olona. Lay fahamasinan'Andriamanitra zany de zao tsy olona vitsivitsy intsony, tsy rafitra, tsy fa raisin'ny olona rehetra lay fahamasinan'Andriamanitra, manjary tafiditra ao am'zany fahamasinan'Andriamanitra izany isika amin'ny fotoana nahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana. Ny tompo nanolotra ny ainy ho an'Andriamanitra, fa isika kosa nandray ny aina vaovao tamin'Andriamanitra, dia nandray fahavelomana vaovao tamin'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny hoe Jesosy nandravany ny hefitry ny fisarahana, tsy le hefitry ny fisarahana tamintsika olombelona ihany io, fa ny hefitry ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Rovotra, tritra, tataka lay mampisaraka ny masina sy ny masina indrindra, de toy ny milaza manao hoe afaka miditra ao am'ilay toerana izay misy an'Andriamanitra, satria zay ny hevitra masina indrindra, isika lasa manana anjara amin'Andriamanitra isika tamin'ny fotoana nahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana, hiatrehina ny ampitson'ny Paska vaovao. Rehafako malala zava-dehibe ara no asehon'ny lioka, zavatra ataontsika hoe sarobidy mihitsy eo amin'ny fiainantsika, sarobidy eo amin'ny tantaran'ny fahariana, fa izao afaka izao tontolo zao, afaka amin'ny sentony fahotana. I Paoly amin'ny Romanina toko valo manao hoe zao zavatra rehetra zao de miara am'sento, fa rehefa tonga kosa ny famonjena nataon'i Jesosy de misy fahariana vaovao. Ary zany fahariana vaovao zany miatraika amin'ny zavaboary, ary zany famonjena nataon'i Jesosy zany koa de miatraika amin'ny fiainam-panahintsika. Afaka manatona n'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra isika, miditra amin'ny fahamasinan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra isika. Andriamanitra koa mipita ty amintsika amin'ny alalan'i Jesosy. Andriamanitra any amin'ny fanjakany ao anatin'ny fahamasinany sy ny fahatsarany mipita ty amintsika amin'ny alalan'i Jesosy, satria rava lay hevitra mampisaraka. Tsy itsika ihany ny tao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, fa Andriamanitra nanaiky hiditra ao am-potsika, nanaiky hitoetra amintsika. Zava-baovao mihitsy zany raha ohatra ka jerentsika amin'ny testamenta taloha de tsy zatra zany ny testamenta taloha, fa rehefa tonga ty amin'ny testamenta vao de mazava be mihitsy. Vita lay famonjena ho Jesosy, vita lay famonjena, voasasa isika, voavela hely koa isika, lasa manana anjara am'izany fahamasinan'Andriamanitra izany. Fa ny fahatelo lioka rehefa mbola mitantara izy, de izy manao hoe nisy lehilahy Romanina kapiteny niteny nideran'Andriamanitra Jesosy, ary niteny manao hoe tena lazaiko marina tokoa fa marina io lehilahy io, nankalaza an'Andriamanitra. Zany hoe lasa tonga Andriamanitry ny firenena rehetra Andriamanitra, tsy Andriamanitry ny jiosy tsony,
tsy hoe nijanona tao Palestina fa raha mbola tetỳ ambonin'ny tany Jesoa de toy nijanona tao Palestina ihany izy, fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa de Andriamanitry ny firenena rehetra izy. Zay mahatonga azy miteny nge manao hoe mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ary io misantatra zany ity lehilahy ity. Le kapiteny Romana milaza manao hoe tena marina io lehilahy ary niteran'Andriamanitra izy. Am'izay fotoan'izay lay fivavahana kristiana de ho fivavahany firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Tsy hovavahana Jiosy ihany, tsy hovavahana firenena anankiray ihany, fa ho fivavahana, ho finoany zao tontolo zao mihitsy. Ary hitantsika fa 7 arivo tapitrisa ny olona eto ambonin'ny tany, fa ny atsasaka zany dia azo lazaina ho kristiana. Tsy misy firenena eto ambonin'ny tany vitsy foana sisa no azo lazaina hoe tsy nolalova ny filazantsara, satria Jesoa dia noho ny fahafatesany Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana, noho ny amin'ny fahafatesany Kristy tao amin'ny hazo fijaliana de zao manjary tonga fivavahan'ny olona rehetra. Tsy le fivavahana mahavavahana azy zava-dehibe, fa tonga nandray ny famonjeny Kristy ny firenena rehetra. Eto de ny fanjakana Romana no toy ny maneho an'izao tontolo zao ray manontolo, no zany dia azon'ny olona rehetra raisina Jesoa. Maty Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana ho an'ny firenena rehetra, ho an'ny olona rehetra, hamonjy ny olona rehetra tetỳ ambonin'ny tany. Zay lafiny zavatra fahatelo zay dia tsy tokony adoloina mihitsy erotreka hoe tsy amin'ny lafiny ara-pivavahana ihany, fa tena amin'ny lafiny famonjena mihitsy izao tontolo zao. Fa ny fahaefatra sady farany zay asehon'ny liko eto, io liko manao hoe de ireo olona zay nanatrika tam'izany fotoana zany de nite hitratra mafy. Lay olona zay hitantsika fa nanombo an Jesoa tamin'ny hazo fijaliana, reo olona zay niantsoantsona na hoe omboy de rehefa nite hitratra. Lay hoy ny andininy fa valo amby efapolo manao hoe dia vory ireo vahoaka. Re vahoaka dia io le resahantsika omalina nanao hoe reo lay oklos, reo lay folina, reo le vahoaka niantsoantso, le vahoaka teniteny foana, teny maloto, nanaratsy, reo vahoaka reo. Fa rehefa nahita ny hazo fijalian'i Kristy, nahita ny zava-nitranga de zao reo fa nite hitratra, nikapoka ny tenany, topto amin'ny teny grika, zany hoe milaza hoe toy ny kapoka ny tenany mihitsy, nandratra ny tenany mihitsy, toy ny nanenina mihitsy ary indray reto vahoaka reto olioka, toy ny nanenina indray reto vahoaka reto folona reto nanombo Jesoa tamin'ny hazo fijaliana reto de zao ndreo fa toy ny nanenina izy ireo. Efa inona ty nataotsika? Nikapoka ny tenany, nandratra ny tenany. De afaka malala ny fahafatesan'i Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana, io hazo fijalian'i Kristy io de zao rehefa mibanjina an'io tontolo zao de mahatsiaro fibebahana. Hitatsika eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy io ny fahotantsika, hitatsika eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy io ny mahampanotatsika. Io hazo fijalian'i Kristy io zany tsy hazo fijaliana nitondran'i Jesoa ny fahotana, fa hazo fijaliana izay nitondran'i Jesoa ny fahotantsika. Azay mahatonga amin'ny Paoly miteny Galatiana toko fahatelo manao hoe zazao ange vao omby hoe niaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Zany hoe lay hazo fijalian'i Jesoa de manokatra ny masontsika ka mahatonga antsika mahatsapa mahatsiaro teny ho mpanota. Ny hazo fijalian'i Kristy de manokatra ny masom-panahintsika ka mahatonga antsika mahatsiaro hoe za tsy mendrika, za mpanota. De tsy hoe mite hitratra fotsiny, fa mikapoka ny tenantsika, mandatsa ny tenantsika, mandatsa ny tenantsika tsy ho amin'ny fanameloan-tena, fa mandatsa ny tenantsika noho ny fahatsapantsika ho diso ka te hiveriny, te hiova. Saingy misy lavin-javatra fahadimy ihany de misy kosa nefy eo anoloan'io hazo fijalian'i Jesoa io, eo anoloan'ny fahafatesan'i Jesoa, de misy ihany ireo zay manao tazan-davitra. Isy amin'ny ataontsika amin'ny lafiny ara-pivavahana, misy handray an'i Jesoa, misy hibebaka. Io hazo fijalian'i Jesoa zany hitaonantsika hibebaka, fa io hazo fijalian'i Jesoa koa dia hanavaka ireo zay hanao tazan-davitra. Misy ihany ao anatin'ny kristianina, misy ihany eto amin'ity zao tontolo zao ty
anao tazan-davitra fotsy ihany. Anao tazan-davitra fotsiny ihany ny antsoina hoe fivavahana. Anao tazan-davitra fotsiny ihany ny nanatrika saingy tsy nandray. Nahita saingy tsy nahazo. Levako malala engany amin'izao fotoana ny zoma masina izao ho tsapanao fa maty ho anao Jesoa. Maty namela ny elokao. Maty hitondra ny fahotanao tao amin'ny hazo fijaliana saingy maty indrindraindrindra nitondra fandresena ho anao. Ivavakasika tompo aosaronao zareo ny amin'ny zoma masina zay tsaronay manokana ny atserovanay ny famelan-kelokana tongotrao teo amin'ny hazo fijaliana ho anay dia misaotra tompony amin'izany famelan-keloka izany fa voadio zahay, voasasa izahay, no amarinina izahay, no amasinina izahay, miara-monina aminay ianao de mitahy anay tompo mba handiny tena mandrakariva ka hanompo anao amin'ny fitiavana de vangio ny fonay tompo amin'izao zoma masina izao mba hiorenanay amin'ny finoana ary hitiavanay ny asa fanompona de taio ny tontolo andronay anio Jesoa, taio mba ho tsapanay mandrakariva fa efa navelanao eloko izahay, tianao zahay, misaotra tompo. Amen.